zay ny amin'ireo vaovao tapatapa vahiditra kosa isika eo amin'ny tontolony sosialy. Samy miezaka manao izay ampandrosoana ny toerana misy azy avy ireo fikambanana mpanao asa soa mijoro ao anatin'ny commune ambanivohitra ka isan'ireny ny fikambanana misonga eny Itosindreo jerentsika ny fanadidina. Nanararoatra ny fitsidiana nataon'ny vahim-piaranombona antokany ny fikambanana mpanao asa soa misonga eny Itosy mba hizarana fanampiana sy fanomezana ho an'ireny mpianakaviana izay vao nankalaza tsela kory izay ny fetiny ireny. Mandalo ao atoerana tokoa Andriamatoa Jean-Marie Bernard Mivady izay azo lazaina ho zanatany ao Itosy any na dia teratany vahiny aza ary efa mpanao asa soa miara-miasa akaiky amin'ity fikambanana sosialy misonga ity. Tsy voandroany izy no nanao asa sosialy toy izao fa efa nanao asa sosialy foana izy ny tena nivon'ny commune izany ankehitriny dia nisafidy izy hiaraka amin'ny association misonga mba hanohy izany asa sosialy izany dia raha nisy ny fanasana tany aminareo dia fiaraha-misakafo ny eritreretina ao ataontsika teto fa efa fantatray fa ho avy izy dia mba natao surprise taminareo reto fa inreto efa fanaon'Andriamatoa Bernard Jean-Aimé teratany Frantsesy Nivady ny teratany Malagasy ny manangona fitaovana sy kojakoja maro any aminy any ampitan-dranomasina any ary mizary izany amin'ireo ankizy zokiolona zazamam-behivavy sy ny sahirana ara-pivelomana ao amin'ny commune Itosy misy azy rehefa vanim-potoana ny fety aman-danonana toy ny fetiny reny, ny fety pirenena, ny krisimasy sy ny sisa ka ny fikambanana misonga izay tarindramatoa Nirina no miara-miombona antokany eto toerana. Ankoatra ny fitafiana izay nozaraina tamin'ireo renim-pianakaviana rehetra ary dia mizara ny nofokena ny tapiavanana ankizy ireo tamin'ny fotoana io teny amin'ny folobe toerana fikambanana teny Itosy.